Fa iverenantsika kely ihany ny any amin'ny faritra vaovao ny faritra any ka ho an'ny Ambatondrazaka indray isika ho an'ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrikan'ny Loatra izay dia nametraka ho lara-pahamehana ny famerenana ny fandriampahalemana izy amin'ny mandritra ny taom-piasany sy ny aorianan'izay zany antoka ho an'ny famparosoana ihany koa izy tamin'ny faran'ny herinandro iny ary nisy ny famorina ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana izay nahitana ireo zandary ny polisy-pirenena ary ireo mpiambina ny fonja ihany koa nandiniana mandinina izay fandriampahalemana izay. Napetraka ho lara-pahamehana ny fampandrinana fandriampahalemana antoka ny fampandrosoana ao amin'ny tanàna Ambatondrazaka. Raha nandalo tany amin'ity distrika nahalany azy ity tokoa ny solombavambahoaka Andriamasinmanina Aureline dia nampivory ireo mpitandro ny filaminana nahitana zandarimariam-pirenena, polisy-pirenena ary ny mpiambina ny fonja. Misy priorité zany misy urgence zany na any manerana Madagasikara amin'ny resaka insécurité indrindra moa ny any amin'ny faritra atsimo ary moa tsy any amin'ny faritra atsimo rery fa na atsimo na avaratra na andrefana dia misy an'izany resaka insécurité zany amin'izao fotoana zao ary zay mirongatra dia mirongatra amin'ny solombavambahoaka na voafito eto Ambatondrazaka moa dia izay koa dia manana an'izany atao hoe resaka tsy fandriampahalemana izany ka noho izay antony izay dia nampiantso an'ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra mikoro zany iona izahay mba ahafantarana hoe inona ny zavatra tokony atao inona ny zavatra ilaina mba ahafana miady amin'le tsy fandriampahalemana. Fantatra nandritra ny fotoana fa nanolotra vola mitetina roa tapitrisa ariary ihany koa raha matoa Andriamasinmanina Aureline entiny hividianana solika ahafahan'ireo mpitandro ny filaminana ao an-toerana manatanteraka ny asany. Nanolotra Dormisafolo ny tombo fitsaboana CSB2 ao amin'ny faritra ihany koa ny tenany. Ao anatin'izany dino tanterahany tany Ambatondrazaka izany hatrany dia nanolotra amboara ho an'ireo ekipa mendrika nandray anjara tamin'ny faninanana ara-panatanjahantena baolina kitra sy basketball noho ny fahadimy amby telopolo taonan'ny fikambanan'ny zanakaloatra ihany koa raha matoa Andriamasinmanina Aureline.